iza no kontinanta manana isampirenena betsaka indrindra. Andeha ho tantaraintsika miaraka amin'ny zava-misy maromaro mety tsy ho ampoizinao. Azia no kontinanta lehibe indrindra amin'ny velarana fa saingy 7 fotsiny nisan'ny firenena ao aminy. Eropa kontinanta kely raha ampitahaina amin'ny hafa 10.4 kilometatra tora-dro ny velarany fa miisa 1.50 ny firenena ao aminy noho izy maharay ireo firenena manodidina ny Russie sy Turquie. Amerika Avaratra manana firenena 13 raha misy firenena 12 ato Amerika Atsimo. Aty amin'ny ranomasimbe Pasifika ny Oceanie manana velarana 5.5 kilometatra tora-dro ahitana firenena 14 fa nosy na pays insulaire ny ankamaroany. Kontinantany Antarctique tsy misy anaram-pirenena voatondro na ponina mipetraka ao fa isan'ny toerana tokana manitikitika firenendehibe maro ny hahafehy azy. Andeha ho resantsika amin'izay ny kontinanta mamintsika. Afrika kontinanta lehibe faharoa maneran-tany manana velarana 3.3 kilometatra tora-dro misy ponina 2.4 lavitisa. Manana firenena mahaleo tena 4.50 ka mametraka azy ho kontinanta manana firenena betsaka indrindra. Geografia anisan'ny mampisongadina ny hatsarana sy harena ara-kolontsaina samihafa iainan'ny Afrika.